Mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 8 jolay 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alarobia 7 jolay 2024 amin'ny enora maraina. Foana fampitandremana amin'ny hamafan-drivotra ho an'ireo faritra izay nahavoray izany. Ho an'ny fampitandremana amin'ny aviny an-drano kosa dia mbola tombanana ahery hatrany ny ranomasina any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy noho ny alin-drano avy atsimo. Vinavinaina nodidina ny 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny haavon'ny onja mandritry ny tapak'andro maraina amin'ny ity alatsinainy 17 jolay ity. Arak'izany dia mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny aviny alin-drano eo Morombe hatrany Farafangana. Entana ny rehetra naraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinana ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy Andrahoana Vitsy. Ho avy atsimona atsimo Atsinana nandrivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hatratra 570 km isan'ora ny any amin'ny tendrony avaratra. Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro, anorana tandrifon-drahona vitsy indraindray. Ho avy atsimona atsimo Atsinana nandrivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy avatra Atsinanana kosa ny any amin'ny tapany atsimo ny tolakandro ka nodidina ny 10 km isan'ora. Adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, hahatratra 2 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo. Manoratra ny Tolaniaro, anorana tandrifon-drahona vitsy indraindray. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy avatra Atsinana kosa manomboka ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tolaniaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, Omaina amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinana nandrivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Ahery ny ranomasina. Avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka rehefa ny tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo, Omaina amin'ny ankapobeny andro. Ho avy Atsinana nandrivotra ka ho 20 km isan'ora. Hahatratra 30 hatramin'ny 40 km isan'ora ny any atsimo ny Tampolo. Ho avy andrefana nandrivotra amin'ny morontsiraka rehetra ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina. Avon'ny onja 2 metatra, hahatratra 2.5 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Gabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, Andrahoana Vitsy. Ho avy atsimona atsimo andrefana nandrivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 30 km isan'ora indraindray amin'ny alina. Adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 2 metatra, hahatratra 2.5 metatra indraindray. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, mety hisy orana tandrifon-drahona vitsy rehefa manalavitra ny morontsiraka amin'ny fiandohan'ny feim-potoana. Ho avy atsimo Atsinana nandrivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Ho avy andrefana nahavatra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina. Avon'ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana tandrifon-drahona vitsy ny any atsimo ny Nosy Be amin'ny fiandohan'ny feim-potoana. Ho avy atsimo Atsinana nandrivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 40 hatramin'ny 540 km isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina. Avon'ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra.